Levitikosy toko 12. Ny lalàna ny amin'ny fanadiovana ny vehivavy velom-bao. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: Mitenena amin'ny Zanak'Isiraely hoe, raha misy vehivavy manan'anaka ka tera-dahy, dia haloto afotoana izy, tahaka ny andro fahalotony raha mararin'ny fadim-bolany no hahalotony. Ary amin'ny andro fahavalo dia ho forana ny zaza. Ary 7 andro no hitoeran-dravehivavy amin'ny rany izay mahadio azy. Tsy hanendry zava-masina izy, na hiditra ao amin'ny fitoerana masina mandra-pahatapitry ny andro fidiovany. Fa raha tera-bavy kosa izy dia haloto tapa-bolana, tahaka ny tamin'ny fahalotony ihany koa. Ary enim-polo andro no hitoerany hidiovany amin'ny rany izay mahadio azy. Ary raha tapitra ny andro fidiovany amin'ny zanany, na lahy na vavy, dia zanak'ondry izay iray taona no alainy ho fanatitra dorana sy zana-boromailala, na adomoina ho fanatitra noho ny ota, ka hoentiny eo anoloan'ny varavaran'ny trano-lay feonana ho eo am-pisorona ireo. Ary izy hanatitra izany eo anatrehan'i Jehovah ka hanao fanavotana ho andra-vehivavy, dia adio tamin'ny fandehanan'ny rany izy. Izany no lalànany amin'ny vehivavy tera-dahy na tera-bavy. Ary raha tsy tratry ny anana ny zanak'ondry, dia hitondra domoina roa na zana-boromailala roa izy. Ny anankiray atao fanatitra dorana, ary ny anankiray kosa atao fanatitra noho ny ota. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho andra-vehivavy dia hadio izy.